Kopakopa-tanana rahalahy sy anavavy malala, atolotra amin'ny fofeny fitiavana, atolotra anao any amin'ny toerana rehetra izay misy anao manaraka izao fandarana izao. De maneho ihany koa ny fisaorana mitafitafy, eram-po, eran-tsaina. Atolotra anao satria tena misy fahafoizana be mihitsy avy any aminao, na ny vola, na ny fotoana, mba ahafahana holiana sy manaraka ny fandarana. Anatin'ny tontolo-kevitra mahakasika ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ihany isika. Zao ny fotoana tokony hiasana mafy. Romanina 13:11 manao hoe ary tokony hanao zany indrindra isika, satria fantatsika ny andro ankehitriny de ora tokony foazana amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika de akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Ankehitriny tokony hanao izany indrindra isika, hifoha amin'ny torimaso, satria ny fotoana ankehitriny ny fivian'i Kristy de akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro lasa rehetra. Be dia be ireo olona zay hanenina noho ny fahalainany sy ny akamony, nandanindany foana ny fotoanany tamin'ny zavatra tsy mahasoa. Raha nampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa izy ireny de ahavita be dia be mihitsy eo amin'ny fampivoarana ny tena manokana ary eo amin'ny fampivoarana ny asan'Andriamanitra. Saingy natao atsirambina ny fotoana fa nomena vahana ny fahalainana sy ny akamony, ireo sakatsakana maro nomena vahana, de lasa tsy nahavita firy eo amin'ny fampiasana ny talenta sy ny fotoana. Fiteny matetika ny hoe ireo fotoana very de tsy azo onerana. Le temps perdu ne rattrape jamais. Tsy azo onerana ny fotoana very. Tokony hanao zany indrindra isika, fa ankehitriny de akaiky kokoa ny fotoana zay iverenan'i Kristy amonjenantsika noho ny tamin'ny andro taloha. Ohatra ny mpiazakazaka zany isika eo amin'ny fampiasana ny talenta, ka arakaraky ny mahatonga ny arive no tokony mampandeha mafy ny hafainganam-pandehantsika eo amin'ny fampiasana ny talenta, eo amin'ny fampiasana ny fotoana, fampiasana ny volantsika. Ota atao amin'Andriamanitra isan'andro ireo mikolokolo toe-tsaina, mitomoemoem-pona, fahotana zany. Tsy ankasitra an'Andriamanitra. Ary de tena misy vokany ratsy mihitsy. Misy fiteny vahiny manao hoe ny fotoana de vola. Time is money, mialatsiny amin'ilay teny anglisy. Raha tianao bebe zany ny volanao, araka io fomba fiteny io, ampiasao araka tokony izy ny fotoana, araroto ny fotoana izay omenanao. Tsy tokony hikolokolo toe-tsaina mitsilamindamika isika. Tsy tokony hikolokolo toe-tsaina mangatak'andro lava, miandry fotoana lava, fa aoka ny fotoana misy iainana amin'izao fotoana izao de ampiasaina mba ho amin'ny fanasoavana ny tena manokana sy fanasoavana ny asan'Andriamanitra. Romanina 12:11 manafatravatra mihitsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Aza malaina, aoka hafana fo ao am-piangonana, ao an-tokantrano, any am-piasana, any am-pianarana. Aza malaina, aoka tsy lamindamiko fa tena hafana fo, mavitribitrika, matanjaka, ary de hita mihitsy hoe misy hery mahavaivay mivoaka amin'ny fanaovan-javatra anankiray. Manana an'le toe-tsaina le atao hoe fomba fiteny hoe enthousiasme, mavitribitrika, asehoy zany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Tsy maintsy mampiasa ny fotoana antsika amin'ny fahendrena isika, ary raha tiantsika ny ho mpiasa mahasoa sy mahomby, mavitrika, de tokony hahavita tsara ny anjara asantsika eo amin'ny tany mboalobok'Andriamanitra isika. Ary aoka isika ho mpitantana fananana mahatoky, mahay mitantana ny fananantsika. Ny fepetra voalohany ho an'ny mpitantam-bananana mahatoky de izao: nandray avy amin'Andriamanitra izy. Nandray ianao sa tsy nandray? Samy nandray daholo. Ny fepetra faharoa atao hoe mpitantana mahatoky dia ny mampiasa io fananana nomen'Andriamanitra antsika io, vola, talenta, tena, fotoana, mampiasa
mampiasa ianao sa tsy mampiasa. Mety hoe mahomby na tsy mahomby aloha fa izao mampiasa fotsiny, ampiasaina io talenta io. Aokary izy ampiasaintsika am'izao fotoana izao ny talenta zay omen'Andriamanitra antsika. Tokony ianao zany indrindra isika fa ankehitriny ny ora ifoazantsika sy amin'ny fahatoriana de akaiky noho ny taloha. Arakaraky ny atongavantsika any amin'ny arrivé fiverenan'i Jesosy zany ampiasa avitribitrika isan'andro isika. Hitanao ny tompo ho tafatoetra aminao zany, hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tsara fa lehibe ny afatra nomenao. Mampiasa ny fotoana, ny talenta, ny tenanay, ny volanay amin'ny fomba ankasitrahanao, mailamaila tsy kamo mba hitondrana tombontsoa amin'ny asanao, anehoana ny voninahitra ao. Ataovy mandray an'izany fanapahan-kevitra zany izay ka tsy hanenina any aoriana noho ny tsy nampiasanay araka ny tokony izy zay nomenao anay. Tahiny tsirairay avy, ambino amasin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.